Nanatanteraka fambolekazo ihany koa omaly ny Vimaotsa teny amin'ny Analamanja Moramanga no nanatanterahana izy ireo izany sehatra ho amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izany. Sara vetrano ndao ratsika. Ny tanjony Vimaotsa dia ny isian'ny fitrandrahana maharitra ny ala ary mandray andraikitra mavitrika amin'izany ny vehivavy. Ny Vimaotsa moa dia mitrandraka ny ala eto Analamanja Moramanga manodina ny hazo ary mamatsy ihany koa ny orinasa Ambadivy sy manondrana any La Réunion, Mayotte ary Seychelles. 8,4 hektara moa ny velaran-tanin'ny Fanalamanga ary ny 10 hektara amin'io no concession any Vimaotsa raha ny fanamariana izay noentiny Talay Jeneraly ny Fanalamanga. Mba isian'ny fitrandrahana maharitra dia nanatanteraka fambolekazo ny avy eo anivon'ny Vimaotsa omaly ary hita taratra fa manana anjara toerana lehibe ny vehivavy isan'ambaratongany. Ny tanjony Vimaotsa zany eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatry ny ala dia ny fitrandrahana maharitra ny ala. Ao anatin'izany fitrandrahana maharitra ny ala zany dia Vimaotsa dia mampiasa olona 500 eo zany manodidina ny faritry Moramanga. Ny 5,7 isan-jaton'ny mpiasanay dia piasa dia eto Moramanga ihany fa tsy manana piasa zany zay avarana avany Antananarivo. Dia amin'ireo 500 ireo ny ankabeazany ataontsika hoe 70 isan-jato dia vehivavy daholo. Vehivavy izay miasa eo amin'ny sehatry ny asan-dehilahy. Ny asanay eto zany dia manao ny entretien sylvicole eto amin'ny forêt. Ny tanjonay amin'ity taona 12 sy 10 ity dia 200 hektara. Izay hitantsika teo tamin'ny alalan'ny reboisement na plantation zany direct dia nanao zay 100 hektara. Fa ny 100 hektara zany dia tamin'ny alalan'ny régénération naturelle. Nataonay ty événement reboisement ity mba hifanakaiky indrindra amin'ny andron'ny vehivavy satria ny Vimaotsa zany dia mampiasa vehivavy tena maro manomboka hatrany amin'ny mpitantana ka hatrany amin'ny responsable ny FSC indrindra ny Fanjavola Madame Fanjavola Beboar Misy hatrany amin'ny ouvrier-nay zany dia vehivavy izay tena miasa betsaka eo amin'ny sehatry ny asan-dehilahy. Anisan'ireo vehivavy miasa ety Analamanja moa i Paulette izay manao asa antselika. Ny asako zany vao 3 andro zany nanao teto. Zay zany any ambany fa zay fa mivory. Fa ny vadiko zany niasa teto hatramin'izay vao sokafan'ny orinasa ty mihitsy. Kapa zay dia vao kapa zany dia mifantona an'ilay tsara dia manao nday. Manala an'ilay tsy ilaina lahatra. Tsy mazana ho an'ny vehivavy fanaovana asa ohatr'izao? Tsy dia mazana azy ka. Aton'ny tsara mihitsy aloha ny asan-behivavy. Ny eny anivon'ny Sieri eny Moramanga ihany koa dia mahavita tsara ny asa natao ho an'ny lehilahy ireo vehivavy. Heverina hitombo moa ny vokatra eto amin'ny Sieri amin'ny taona 12 ity. Ny azo ahondranay zany dia eo amin'ny 5000 m3 temps d'ordre, environ 5000 m3 par an. Fa ny objectif anay zany pour 2015 dia ny doubler quitte à tripler la production. Nanamarika ny fotoana teny Analamanja Moramanga ihany koa ny fanomezana bisikileta ho an'ireo mpamonjy voly na pompier 12 mba hanampiana ny fotoana hoentin'izy ireo miasa eo amin'ny fanatanterahana ny fisafona na ny patrouille. Zay ny tompoko lasitoko vavy no anakatonana indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity andron-droany ity. Isaorana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra ma-TV azadino mitohy hatrany ny fandaharana samihafa efa fanaraka ao rehefa andro ny asabotsy eto amin'ity fahitalavitra ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma.